Finaritra daholo Ragnandria. Tafahoana soamatsara indray amin'ity
tsetsatsetsatsyaritra isaky ny zoma ariva amin'ny enon'ora ariva aty aminay amin'ny fitoro ariva ny Madagasikara. Vaovao lehibe zay lazaina amitsika tsy atao hoe lehibe moa zany fa vaovao ho fanomezana fahafahampo satria misy maro mitaraina aminareo zay miteny hoe mba ilainay ny télécharger an'ilay vidéo ary marina mihitsy nanareo sao de tsy voatahiry eo amin'ny Facebook reny any aoriana dia nanao ezaka manokana mihitsy mba hanomezana fahafahampo anareo zay nangataka an'izay dia tsara fantatrareo zany fa manomboka androany de sady mandeha mivatana eto amin'ny pejy no mandeha mivatana amin'ny chaîne YouTube-ako Jean-Luc Ramanatombotsoa. Amizao tsika miteny zao zany raha mijery YouTube ianao ka tapenao hoe Jean-Luc Ramanatombotsoa dia mandeha mivantana amin'ny chaîne YouTube ihany koa ity tsetsatsetsatsyaritra ity. Dikan'izay zany dia rehefa vita zany ny fandaharana karaha te hi-télécharger le izy anareo de azonareo téléchargena ao amin'ny YouTube ny vidéo zay mandeha manomboka androany. Hoezahana zany ny sady andefasana azy amin'ny page sy ao amin'ny YouTube. Zay ny vaovao soran'Andriamanitra moa fa afaka nitady fitaovana ihany nanao za satria ahoana moa zany filaza zany mba hapety ny fitaovana zany dia tsy maintsy mijery webcam hafandray dia PC faharoa mba hafahany rehetra mahazo fahafapo. Zay zany amin'iny. Faharoa afarana ny membre rehetra ao amin'ny cercle de réflexion fa amin'ny alahady zao tsika no manao ny regroupement fahaefatra zay efa nalefany aminareo ny lahadinika na ny ordre du jour. Bebe ihany zavatra hodinitsika eo manasa anareo mba ho tonga daholo izy efa membre ao amin'ny cercle de réflexion. Ndao amizay ary tsika iroso amin'ny dinidinikintsika amin'ny ity takariva ity farany adiniko azadino ho an'izay afaka manohana ny asa dia napetraka eo ny ny fomba ahafahanareo mandray anjara ho an'ny Madagasikara dia ny vola ho an'ny izy aty ivelany amin'ny alalan'ny PayPal. Raha tsy manana PayPal moa anao dia afaka miresaka amiko ihany zay fomba hafa ahafahana manao zany. Mety ho rava ve ny fiangonana na koa vaky hoe mety possible ho rava ve ny institution mpiangonana anankiray. Zay zany fanontaniana apetrako. Zavatra ataoko eto zany eto zany de fa manao fialatsiny sahady tsy mitory teny aho tsy manao fampianarana aho fa manao sociologie des religions. Averiko ny dinidiniky ny tsetsatsetsatsyaritra dia karazana analyse sociologique ny fait divers na fait religieux. Zany hoe miezaka zany ianao miainga avy amina fait divers, miainga avy amina fait misy de manao analyse sociologique an'le izy ianao. Zay zany tanjotsika eto. Tsika tsy ohatran'ireny le chaîne sasany reny sy le page hoe zao misy ary marina fa mitatitra zavatra mitranga marina tsika fa manao interprétation an'le fait. Interprétation anglais izy. Mety aminareo le sy tsara. Eto zany tsy misy hoe fanenjehana an'izy na fa nosolapotaka tsy hany mihitsy. Misy namana anankiray moa tezitra be hoe zaho izy voaterina tsy manaraka tsony an'le fandaharanao fa lasa manenjika ny fitondrana ianao zay misy le teniny. Ka le izy tsy resaka hoe manenjika an'iza fa rehefa misy fait lazaina de ny fait réel tsy maintsy lazaina. Mety anohitohina anao io, mety anohitohina ny olona tianao io na ny fiangonanao fa fait no resatsika. Tsika tsy manao allégation fa tsika rapporter fait ary manao analyse ny fait divers na ny fait religieux. Zay zany tsara marihana zay zavatra. Eny ary araka ny taridalana zay nataoko tamin'ny maly zay nosoratako sahady tao amin'ny page de ny hoe marina fa ny teny Jesosy hoe tamin'ny Petera tamin'ny voalohany hoe ianao no vatolampy ary ambony ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako ary na ny vavadiny fiainatsy tara tsy haharesy azy. Marina zany. Mateo 4:7. Tsika nefa mila mijery koa ny zava-misy ny tantara ary ny zavatra mitranga ankehitriny. Ny tantara sy ny zavatra mitranga ankehitriny de maneho fa nisy maro reo karazana fiangonana zay nanana izy azy teo amin'ny tantara no tsy misy intsony
am'izao tsika miteny zao raha mijeranao soratra maso anao ny fiangonana tany Efesosy, fiangonana tany Azia Minora Ray Manontolo iny a tsisy tsony am'izao. Zany dia azo heverina tsara fa mety mitombona tokoa ny faharavana sy fanjavona ny fiangonana anankiray. Le fiangonana resaka eto zany le dénomination ohatra hoe FLM, FJKM, EEM, METM. Possible zany a d'ici, je sais pas, 10, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans plus tard, mety tsy hisy tsony zany fa mety fiangonana hafa ndray. Réalité mety hitranga lazaiko tsara mety ho iaho. Am'izao tsika miteny zao a dia mahatonga manao an'izay masy de ty ary velabelariko aminareo eto misy trangan-javatra izay heveriko fa mampiahiahy mihitsy miseho sesilany am'izao fotoana zao ary tsy kisendrasendra fa ohatrany misy ozany teny frantsay synchronicité. Rehefa ny zavatra misy synchronicité matetika de mampieritreritra tsy hazara tsony zany, tsy kisendrasendra tsony zany fa zavatra tena mifanjoy ohatrany hoe zavatra nalahatra mihitsy amina fotoana anankiray. Zay zany a no zavatra tsikaritro ohatrany hoe misy synchronicité na zavatra zany ohatrany hoe mandeha ny anankiray de ohatrany hoe mifanao herinandro ray volana de indraiky koa misy fe anankiray mitranga de ary efa tambatambatra eo izy de ohatrany manome zavatra anankiray. De zay natonga nanao an'ity video ty androany. Donc zany possible mety hisy dénomination anjavona ary io no atahoran'ny fiangonana rehetra ary le fandravana dénomination am-piangonana matanjaka surtout tsy le secte madinidinika teo fa le fiangonana matanjaka satria ny fiangonana matanjaka masy de contre pouvoir eo au niveau na fitondrana anankiray na système misy eto ambony tany. Raha natadidy ianao tamin'ny heriny a ny resantsika ny amy resaka sécularisation sy désacralisation de tao anatin'izany resadresaka zany a dia toyn'izay de hoe ny zavatra tsikary toyn'izay zany resantsika anao ny zavatra aiaiko ataoko hoe aiala izy aloha zany hypothèseko hoe nisy infiltration tafiditra ao anatin'ny fiangonana, infiltration mba handravana an'io fiangonana io avy ao anatiny. Hitanareo le tantaran'ny cheval de Troie. Le cheval de Troie ohatrany hoe cadeau nomena an'ilay fanjakana anankiray hazo be miendrika soavaly fa tao anatin'ilay cheval de Troie nisy miaramila efa tonga ny alina mivoaka tsikelikely tao daholo ny miaramila de iny narava an'ilay tanàna Ray Manontolo. De mety hiteny hoe théorie de complot nanao zany resaka atao fotsiny ampandrina driso. Non, tsara ho fantatrao amin'ny tantara monsieur Andry, YouTube tapenao amin'ny YouTube Jean-Luc Ramanatombontsoa de hitanao le izy. Amin'ny tantaran'ny communisme tamin'ny fanenjena ny fihavana kristianina tamin'ny tany communiste tany Russie tamin'ny andron'ny URSS. Tao amin'ny URSS dia nisy olona mihitsy nirahana hianatra théologie avy amin'ny parti communiste. De nianatra théologie ireo olona reo dia nahavita hatramin'ny doctorat en théologie. Azonareo an-tsaina moa hoe ny sacrifier ny fiainan'ny Ray Manontolo zany iraka agent secret ny parti communiste URSS tamin'ny fotoan'andro. Hoe mandehana ilay isany nianatra théologie de fantaro hoe inona ny tena tsy ambaratelo nyity fivavahana kristianina ty mba ahafahantsika mamotika azy avy ao anatiny. Tonga hatramin'izany ny atao hoe fitsikilovana eo anivon'ny fiangonana. Zany hoe misy zany olona zay tsy fantatra ary tsy ampozinao fa iraky ny olona izay misinfiltre ao anatin'ny strukturana fiangonana mba ahafahana manapotika an'ilay fiangonana avy ao anatiny. Tantara nisy zany tamin'ny tantaran'ny communisme tamin'ny andron'ny URSS. Donc zany raha nisy zany tamin'ny tantara teo aloha pourquoi tsy possible am'izao andro tsika zao fa miendrika hafa ndray. Zay zany natonga anahy hoe hypothèse ny mbola lazaiko tsara hypothèse hoe manay aho fa infiltré ny fiangonana matanjaka ary le fiangonana matanjaka resaka eto de ny fiangonana katolika indrindrandrindra satria io no fiangonana dernier rempart zay mbola mahavita contre pouvoir am'zareo. De ho hitanareo ho velabelariko aminareo le izy de c'est à vous de juger par vous-même. Za zany miétaler fotsiny fait
de avy eo manao analyse de mamoaka ny conclusionko de anjaranareo mieritrehitra tsy azo raisina zany analysenao zany na azo raisina anjaranareo a ny mijuge avy aminareo manokana indray a efa avy eo zao zany nisy lehilahy anankiray atao hoe Jean Delimot DELIMEAU spécialiste am resaka mentalité religieuse en Occident zany hoe any am tany tandrefana nametraka zao fanontaniana zao io lehilahy io hoe est-ce que le christianisme peut mourir? Le christianisme resaka eto zany a les religions fa tsy le hoe ny finoanan'Andriamanitra ave mety ho rava, tsy le finoanan'Andriamanitra no resantsika eto. Tsika hoa manao sociologie des religions, move lay courant christianisme ohatrany hoe islamisme, bouddhisme, possible ho faty ve na possible anjavona ve ny religion christianisme fa tsy miteny hoe ny foi chrétienne. Aza fangaro a za tsy miteny hoe mety ho foana ve ny foi chrétienne, non, mety ho foana ve ny religion chrétienne. Qui dit religion ny institution mpiangonana misy maneran-tany. Possible ve azo eritreretina ve zany hoy ity sociologue de religion ity zay fanontaniana mitombona tsara mihitsy fa tsy tonga de azotsika tenena hoe zany dia resaka adala zany ho azavaiko aminareo mantsy le izy tamy 18e siècle tamin'ny taonjato fahavalo amby folo dia tam'izany fotoana zany le atao hoe nisy le atao hoe siècle des lumières malaza be zany ho antsika zay nanao histoire. Le siècle des lumières io a dia ny akamaroany tam'zany ny philosophe tamin'ny siècle de lumière tamy 18e siècle dia sany lokaloka daholo hoe ny religion christiane zany de ça va être balayé par la raison satria tam'izay fotoan'izay zany a lasa la mode be ny resaka rationalisme de nanao fanamby mihitsy ny philosophe des lumières hoe la religion chrétienne c'est fini, la religion chrétienne va être balayée par le rationalisme satria nalaza be zany tam'izany. Am'izao androtsika zao a misy lehilahy anankiray malaza be any frantsany philosophe zay tena atao hoe izy ony am'izao fotoana zao no mahalafy boky be indrindra amy resaka best seller efa fiteniko eto foana mety efa hainareo ny anarany ngia Michel Onfray philosophe frantsay zay tena ikoizana mihitsy amy resaka manao démonstration ny amin'ny atao hoe tsy fisian'Andriamanitra. Namoaka livre boky anankiray zay atao hoe fracassant zao fitenena hoe tena manao démonstration philosophique izy sy historique ary analyse sociologique ny amin'ny hoe horava ny christianisme. Titre an'ilay boky de atao hoe la décadence. La décadence. Io la décadence io a raha fitinina zany de zao hoe ny zavatra resahana io zany de hoe ho faty tapitra hatreo ny civilisation tandrefana. Tonga eo amin'ny faratapony nozy izy ny civilisation tandrefana ary ho rava ny civilisation occidentale. Ce qui est possible satria tadidio tsara fa toute histoire de toute civilisation a un début et a une fin. Nalaza zany civilisation grecque zany fa am'izao tsika am'teny zao tsy misy afa-tsy ruine sisy. Nalaza zany civilisation babylonienne zany fa tsy misy afa-tsy désert sisy. Nalaza zany civilisation égyptienne zany. Donc les civilisations occidentales zay tandrefana zay nitsirirititsika io zany a efa tonga amin'ny faratapony ozy izy Michel Onfray ary efa manomboka mijojo ary le izy rehefa dininao tokoa mitombona satria miplafonna ry zalahy hita tamin'iny covid iny fotsiny tsy voafehany tsony ny économie mondiale tsy voafehy tsony ny zavatra rehetra limité tonga amin'ny atao hoe plafond de verre ozy ny vazaha efa eo ny farany ianao mantsy rehefa na de mahay tohiny ianao na rehefa tena matanjaka be manan-karena be tsy maintsy misy ny plafond ary rehefa miplafonny ianao de tsy maintsy manomboka miregresse am'izay lalàny fiainany zany tsy azo ialana rehefa tonga amin'ny apogée ny olona de tsy maintsy mandeha am'izay ny déclin ohatra ny fiainan'olombelona hoe zaza ianao a de tanora de adulte de rehefa amin'ny adulte anao zany tonga amin'ny faratapony de avy eo anao tonga amin'ny fanterina tsy maintsy mijojo satria zay ny lalàm-piainana. De ohatrizay koa ny civilisation hoe matanjaka zany civilisation occidentale zany ary tena marina fa am'izao tsika am'teny zao a hitanao tsara fa manomboka amin'ny foany atao hoe dragon de l'Asie ny
ny avenir zany de any Azia ary manaraka ny Azia ozy izy ny mpandinika démographe de Afrique satria ny lafi ny nombre démographique amy nombre de population jerena dia reo no matanjaka de ozy izy Michel Onfray hoe satria ho rava ny civilisation occidentale dia rava miaraka aminy koa ny kristianisme satria aminy ny kristianisme ozy izy dia namany composant ny civilisation tandrefana zany hoe ny civilisation natandrefana no tena namorona ny kristianisme raha ny analyse ny philosophe Michel Onfray de rehefa rava zany le civilisation occidentale de rava miaraka aminy koa ny kristianisme satria ohatra ny tamin'ny androny grec rehefa rava ny civilisation grecque de rava koa ny mythologie grecque Zeus sy ny sisa sy ny sisa tao anatin'ny tantara zany zany hoe civilisation sy ny croyance tsy misaraka civilisation sy ny croyance tsy misaraka zany koa ny silamo ohatra zay ny ny fitanjaky le firenena silamo sy ny le finoana zay entiny zay zany fijeriny Michel Onfray zay za zany tsy d'accord aminy tsy hoe no zaho pasteur na izaho kristianina fa analyse sociologique ny resakintsika eto tsy d'accord aminy am'izay lafin'izay satria izy zany mieritreritra fa ny christianisme de c'est un fruit d'une civilisation ary satria assimileny hoe assimileny hoe christianisme d'égale l'église catholique apostolique romaine le pape Vatican et le christianisme égale l'institution l'église protestante réduiseny amina resaka institution za koa nefa de manaiky ary za de anisany tsy hoe mivoy fa milaza an'izany possible mihitsy ny institution mpiangonana anankiray hanjavona any aorina za tsy miteny hoe ny finoana kristianina fa ny institution zany ohatra ny hoe fiangonana loteranina malagasy fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ny FJKM azadino fa nany io FJKM io zany dia misy fiangonana hafa talohany io no mivondrona nanorona ny atao FJKM donc zany efa nanjavona koa zany lay fiangonana institution talohany FJKM ohatrany koa ny FLM tamin'ny voalohany FLM tsy FLM fa nisy hafa tao alohany no nandrafitra ny FLM zany hoe une institution peut disparaître comme une civilisation qui peut disparaître lay fotom-pampianarana tsy manjavona fa le institution possible satria l'institution resaka organisation resaka structure ary ny structure mety périmé alatsiny ana de structure am-piangonana possible ny structure am-piangonana périmé mety efficace izy zao fa rapitso izy mety tsy efficace mety efa nametra-panontaniana ave ny mpitondra fiangonana inona mahatonga ny korotam-piangonana misy miverimberina matetiky de matetika ozy tsika ka le komity mpiangonanao tsy mifankahazo misy ty vola ao misy mangalatra ao iny symptôme ty ivelany fa ny tena fond le problème sao de le structure mihitsy rehefa tady ho périmé efa tsy adapté tsony am'le vanim-potoana misy atsika de miplafone de rehefa miplafone nefa ianao mivazizitra ihany hoe ty ihany ny structure apetraka dia manao réaction ny olona ary rehefa manao réaction ny olona de tonga ny crise ary efa tonga ny crise de tonga ny schisme ary efa tonga ny schisme de tonga ny fisarahana ary efa misaraka ny fiangonana dia tsy maintsy misy anankiray manjavona zay le processus le izy za zany de miezaka manao analyse hoe sao de efa tokony mieritreritra ny institution hoe efa nieritreritra ave ny fiangonana hoe manao antsika dans 50 ans mamaiky ny fiangonana dia ny le programme pendant 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans fa manana ambition ve tsika hoe hanahoana afaka mi se renouveler ve isika sur le plan structurel zay zany resakafo zay verina am'le logika ny Michel Onfray zany le logika ny Michel Onfray de hoe chaque civilisation est mortelle ce qui est vrai et la religion fait partie d'une civilisation dia za zany teteny hoe misy partie vrai ao anatin'ny lazainy Michel Onfray ary misy partie diso ho développeko le izy ny forme ny christianisme
peut disparaître, c'est sûr. Les formes an'ilay kristianisme peut évoluer. Les formes an'ilay kristianisme anie io fiangonana misy am'izao io e. Tsy io a no kristianisme. Fa ilay structure possible anjavona. Noho zany anome ohatra anareo hoe jereo fotsiny ao anatin'ny soratra masina hoe ny fiangonana any Ziminora, fiangonana tany Sardis, fiangonana tany Efesosy, tsy misy tsony reny am'izao fotoana zao nefa nalaza zany. Matoa voasoratra anatin'ny soratra masina fa tsisy tsony. Fanontaniana-petraka, maninona i Michel Onfray no miresaonina ohatr' zany? Satria tsotra, sady manao histoire atsika. Ampifandraisiny amin'ny Constantin le izy, empereur Constantin, satria hoy ny mpanao mpahay tantara, eo zany mahatonga an'ireo hoe tsy hoe rehefa voasoratra anaty livre d'histoire de marina. Za zany de mbola mamerina foana hoe celui qui iza no mpanoratra ny tantara. Ny mpanoratra ny tantara de zay olona nandresy, seul le vainqueur qui a le droit d'écrire l'histoire. Fa zay vaincu tsy valable ny histoire soratany. Or ny objectivité historique tsy miankina amin'ny hoe nandresy aho de za zany tompon'ny teny, fa ny objectivité historique de miankina amin'ny fait réel. Inona ny marina ny tenanisy? Problema zany a toute histoire na iteny ianao hoe ny histoire nosoratany any na fiable sy soratana professeur, soratana docteur, soratany olona nanana agrégation, soratany olona zavatra rehetrarehetra, dia manana tendance daholo reny olona reny, manana firehana daholo reny na filozofika na théologique na sociétal, dia en fonction an'izay no fomba hanoratany tantara. Ny torohevitro aminareo zany de zao hoe rehefa mamaky boky tantara dia tsy atelina daholo zay lazainy fa mila fantarinao izy aloha le mpanoratra, inona ny firehana ananany, inona ny fironana ananany, dia zay ny solomaso hamakianao ny bokiny avy eo. Dia araky ny mpanao tantara zay, mpanetika ny mpanao tantara aty, de hoe Constantin hono no nanorina ny fivavahana kristianina, tena hoe lasa hoe religion zany. Zany hoe efa nisy ny fivavahana am' Jesosy, fa le hoe lasa religion, de c'est grâce à Constantin, ce qui est archi faux. Ny zavatra nataon'ny Constantin fotsiny, marina fa nenjehana ny fiangonana tamin'ny voalohany, fa avy eo Constantin niaro azy, fa ny zavatra nataon'ny Constantin de zao hoe tsy maintsy manao concile isika mba hifanaraka, zany hoe débrouillez-vous, mifanarahanareo, de ataovy zay fanarahanareo, satria atao anatin'ny empirany de samy nanana ny courant théologique tsy nitovy fijery, ny tatsinanana sy ny tandrefana. De Constantin zany maha empereur azy nanao forcine hoe danonareo mivory ary mifanaraha ary mamoaha dogma iraisana hanehoana ny atao hoe kristianisme. Zay le tantara, fa tsy Constantin no niteny hoe handeha hanangana fivavahana kristianina aho. Or ny akamaroan'ny zavatra lazain'ny historien de hoe Constantin no namorona ny religion chrétienne, ce qui est faux. Efa mbola tsy nisy Constantin de efa nisy ny fironana ara-théologie, fa Constantin zany no nampivondrona an'ireo hoe manangana anareo, ataovy zay hiraisanareo saina hiavoay ny fotom-pampianarana iombonana. De anisany voiziny inga Michel Onfray koa de ny hoe ny civilisation ozy de tsy maintsy mitambatra amina croyance foana. Fanamariana raha zay ary zany ny filazany. Piste de réflexion atsipiko ty. Quel type de civilisation ary misy am'izao andro zao? Te hametra-pantaniana aminareo. Inona le civilisation tia napetraka eto amin'ity tany ty am'izao? De rehefa fantatrareo hoe inona le civilisation misy am'izao, de fantatrareo hoe matoa zany misy civilisation de satria misy croyance ao ambadika. Or nefa ny zavatra voizina am'izao de hoe laïque, tsy misy finoana, neutralité,
nefa ny misy croyance ao ambadika. Tsy misy civilisation, tsy misy croyance zany ao ambadika ny fa mandainga zay milaza hoe zay on ne croit à rien. Zay no zavatra anankiray ity zany analyzeko a. Za manokana zany de anisany manahirana le resaka dialogue religieux. Dialogue religieux eo amin'ny kristianina, ny silamo, ny bouddhiste, ny animiste le miaraka manao fikaonandro zany. Bon, azoko le antony natonga zareo nanao an'lay ino filaza zany, le initiative hoe hanao dialogue religieux no le resaka misy ny extrémiste sy ny resaka terrorisme de hoe mila zay ny problème misy tady anao Constantin am'izao andro zao, reo mpitondra tandrefanareo terena zany ilay religion samihafa hifanaraka dia hamoaka zavatra anankiray iombonana. Zany hoe ohatrany manimanina le zavatra nataony Constantin, satria zay nataony Constantin. Nasainy Constantin ny fanikaondoha ny kristianina tam'zany hoe mamoahanareo zavatra iombonana. Ka possible tamin'ny andron'ny Constantin satria ny samy iray finoana samy kristianina. Fa ity olona samy hafa, silamo hafa ny azy, ny kristianina hafa ny azy, ny bouddhiste hafa ny azy, ny animiste hafa ny azy, atao ahoana ny ampikambana zavatra tsy mifanome? Zay ny manahirana. Donc za zany teny hoe aza naifa atsika fa rehefa misy ny atao hoe dialogue religieux tompoko, le plus faible sera toujours englouti par le plus fort. Ianao rehefa manao dialogue zany na manao négociation na manao karazana pour parler, ny matanjaka foana no miimposer ny lalànany, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle anie, na hatramin'ny fivavahana azy. Dia zay matanjaka ny tsy maintsy ametraka ny azy fa de façon sournoise ozy ny vazaha, sournoise. Zany hoe on utilise les grands mots, les grands concepts, mais on cache, ozy ny vazaha hoe le diable se trouve dans les détails. C'est pas pour rien expression zay. Le diable se trouve dans les détails, zany hoe any ambadibadika any, any anelanelan'ny texte any. Les présentations, les textes mahafinaritra, vivre ensemble, isika de iray ihany, isika samy taranaky Abrahama, isika samy zanak'Andriamanitra, le vivre ensemble, patati patata. Oui, c'est beau tout ça. Mais ohatran'ny hitanao manao contrat any amin'ny banque sy any amin'ny assurance. Enao zany efa maiky enao te azo an'le volan'lay banque dia tonga de manao sonia tia manazava zany le mpiasan'ny banque hoe zao zany condition ramose ty de ozany tena intéressant be zany 4% moa ny zana-bola, ay mety zany tia, de manao sonia anao. Fa adininao fa le contrat anao amin'ny banque iny na amin'ny assurance misy 15-16 page, matevina be ohatry zany, de fananindry zareo mihitsy atao soratra madinidinika be. Inona moa ny andaniny fotoananao aniny nefa hoe raha zavatra simple le izy. Fa any anatin'ireny soratra kely be deabe reny any no mandrenanao rehefa misy litige. Ka rehefa any aoriana anao zany tsy mahavoalohan'le vola de hametraka fitoriana ianao de ozy zareo hoe efa nisoniavinao nefa zao ny voasoratra tao, ianao tu n'as pas eu le temps de tout lire le contrat qui avait 10 pages, 20 pages avec des caractères de 8. De ohatr'izay koa ty ny amidy aminao ity velany de zay fiaraha-miombona zay fa ny ao ambadika de azadiny fa misy olona te hametraka ny azy eo. Ny azy zany ny ligne de fonao filaza zany, ligne de conduite arahako na positionko anaty io a. De zao je crois que nous assistons à une disparition programmée de certaines dénominations. Vao manomboka tsy hoe akory hoe am'izao androtsika zao fa ça commence. Hisy dénomination anjavona, hisy institution irodana dia ahoana ny processus anaovana zany, terena hisy fusion, terena hisy unité obligé et obligatoire si tu veux survivre.
de ho zany hoe ahoana ny mahatonga anao milaza zany anome ohatra anankiray aminao a ohatra roa mihitsy aty amin'ny tany misy anay na ny Belzika na ny Frantsa mahafantatra an'izany daholo reo mba fantatrareo moa ny antony nahatonga le hoe église protestant uni église protestant uni de France ny église protestant uni de Belgique ary misy koa ny église protestant uni de Canada zany hoe ny protestantisme lasa hoe église protestant uni daholo de ho faly ny olona hoe l'unité enfin les protestants sont unis miaraka daholo am'izay main dans la main zay zany le marketing zay le papier cadeau amonosana azy fa izy étaient obligés de s'unir satria ny interlocuteur dia ny fanjakana zay ny teny hoe satria anao zany efa mesahirana le fiangonana tsy mahavita mamelo tena miatoka ny karaha mampiasa tsy mahavita ny entretien ny bâtiment sy ny fiangonana zay mijaolajaola tsy mitovy any amintsika fa anty ny fiangonana zany de monument historique ary mila manaraka norme d'architecture traditionnelle tranainy tanareo zao tamin'ny mainy Notre Dame tao Paris tsy azonao amboamboarina araka zay tiavanao fotsiny fa misy norme arahana ary norme iny ça coûte des millions d'euros l'église nefa n'a pas les moyens de le faire donc si tu n'as pas les moyens de le faire tu dois faire appel aux dons ary rehefa manao appel aux dons ianao na fanjakana io na entreprise io na privé io de ry zareo no mametraka ny norme dia zay le izy hoe voatery ny fanometanana hoe andao ary ozy ny fanjakana hoe ny fusionniavanareo ho lasa anankiray dia rehefa anay de ray ihany ny interlocuteur fantatray de mitambatra ny luthérien sy ny réformé tao Frantsa nanangana ny église protestant uni de France fa tsy naleo tena tsony ny lutheranina samy rery tsy naleo tena tsony koa ny réformé samy rery fa tsy maintsy mitambatra dia anao tsy unité mihitsy izy raha la fa voatery zareo unité na resaka structure fa tsy resaka fampianarana satria na ny décision zareo samy manana ny azy izy ane zavatra mampomebe zavatra amboamboariny fa hoe devant l'état zany de hoe ça n'existe plus zany église luthérienne de France zany misy izy sur terrain fa sur le plan administratif ça n'existe plus zany église réformée zany fa l'église unie de France église unie de Belgique misy anazy zany am'izao fotoana zao de rehefa miditra ao anatin'ilay fiangonana anao dia hitanao fa samy manana ny tendanceny misy ny olona mana tendance réformée misy mana tendance luthérienne misy mana tendance évangélique misy mana tendance méthodiste misy mana tendance baptiste nefa taloha zareo mba afaka mitokana hoe église baptiste fa voatery mitambatra ao anatin'ilay atao église unie de hitanareo am'izay le izy io zany exemple concret lazaiko anareo hoe io ny lalana hoe mitambara ianareo mba hamoramora ny anampiana anareo fa raha vao misaratsaraka sarotsy zany de za moa nanao vazivazy hoe unité à cause du pognon unité pour l'argent mais pas unité convictionnelle non de ohatran'ny mariage taloha misy le hoe mariage amboarina zay le hoe mariage de raison ou mariage d'amour tanareo ny mariage de raison hoe rehefa mifandinika zay ray aman-dreninareo raka izy dia hita fa mifanambina tsara nareo hoe zanaky ranona iry andafy atsinanina sy ny zanaky ranona iry andafy andrefana tsara nareo mivady satria ny patrimoine ny fianakaviana tsy azo aparitaka dia aprimo any amin'ny fonareo aloha ny resaka fitiavana fa mila arovana ny intérêt familial zay le mariage de raison tsy misy zany le mariage d'amour c'est ce qui se passe ça c'est mon analyse personnelle hoe il faut être raisonnable tsika efa vitsy ny protestant ohatra ny protestant fotsiny eto aminay 3% ianao ve anana force ina manoloana ny silamo manana force ina manoloana l'église catholique donc on est obligé de se donner la main on est condamné à s'unir ben oui dia rehefa mitambatra am'izay le fiangonana de maninona tsy maintsy arinao lay labellanao taloha
zay le mahatonga hoe possible ve disparaître fiangonana anankiray eny tompoko ary rehefa mizotra am'izany tsika zao tsy maintsy arianao le label anao taloha fa misalotra label vaovao ianao zay zany pour survivre à cause de l'argent ny zavatra resako eto zany de zao a le raha raisiko zany amy côté protestant tsy marina fa zany hoe lutheranisme zany de maharitra mandrakizay zany hoe le lutheranisme sy le calvinisme ça devient un courant théologique mais plus une organisation d'église lasa ho zay ny zavatra hitranga le hoe lutheranisme zany de tsy organisation ntsony fa lasa pensée lasa courant théologique za zany zao atao anatin'ny église protestant unie de Belgique no miasa fa izaho dia misaffiché atao anatin'ny église protestant unie de Belgique hoe za dia courant luthérien et j'assume mon courant manana collègue anankiray koa nefa samy anatin'ny structure am-piangonana anankiray any zay izy ndray manana courant théologique méthodiste nefa ny titranay ao anatrehan'ny fiarahamonina de hoe pasteur de l'église protestant unie zay le fen'le izy tsika moa hatram'izao mbola mirésiste any Madagasikara le hoe FLM FJKM mbola hoe samy mbola mitana fa mametra-panontaniana hoe mandra-pahoviana za zany anisan'le pomban'le atao hoe firaisam-pinoana fa le firaisam-pinoana amiko tsy fusion na structure d'église fa ny firaisam-pinoana amiko dia resaka firaisana amina resaka principe théologique sy firaisana amy resaka hoe fanompona an'Andriamanitra ia fa mbola tsy fantatra hoe mandra-pahoviana no hatazona an'izay tsika ary raha sanatry eto zany de ataoko hoe sanatry avina engany mba ho diso ny fieritreretako za matetika mantsy rehefa mieritreritra an'izay de matetika tanteraka foana tsy tiako mihitsy manao an'izay engany mba tsy hisy mpanao lalàna kidaladala ao amin'ny antenimera-pirenenao raha pitso hoe manery ny fiangonana hitambatra dans le sens hoe satria mantsy moramora kokoa ny maîtriser anao moramora kokoa ny manara-maso anao rehefa lasa organisation anankiray ianao de izareo miteny hoe zay anie tsy miditra amin'ny fampianaram-pinoana anareo e azay tsy baiko anareo hoe tia ny inoy tia ny fivavahana amy baiboly aranareo nanay ozy ny zava-dehibe aminay de resaka droit de regard amy resaka organisation sy resaka gestion de raha jerenao ohatr'zay le izy tsisy maharatsy azy fa azadino fa rehefa manao an'izay de izy hoe zay ny fomba anankiray ahafahana maîtriser anao sy ahafahana mifehy anao zay zany anankiray iresaka actualité mpiangonana am'izay azao actualité hoe aho zavatra tena misy au niveau ny fiangonana katolika zay mampieritreritra ana eto zany de averiko tsara ialako tsiny aminareo rahalahy sy anabavy katolika tsy resaka kritika aty fa milaza fe aho dia avy eo mianalyser an'le fe de eno tsara aloha izy hatramin'ny farany zay nareo vao mireagira mba tsy andray atendrony ny zavatra lazaiko actualité ny religion ny fiangonana katolika hatry ny elaela de hatram'izao zany hoe manao karazana vue panoramika zany hoe ohatrany ahoana amin'ny akapobeany tao ao nanaraka information za moa anatin'ny commission écuménique raha teo satria mahaliana ala izy ny momba ny église catholique apostolique romane le structure ikara zany dia ho dresseko aminareo topo tsotsotra misy tao ao ny remarkeko fa am'izao tsika hatram'izay tao ao dia hitako fa misubira attaque avy ao anatiny misubira attaque avy ao anatiny ny pape François ny église catholique romaine ary misoupçonné aho fa infiltré avy ao anatiny ny ekara averiko indray manay aho fa misubira attaque avy ao anatiny ny adversaire zany tsy avy any ivelantsony fa ny s'infiltré ao anatin'le organisation ry zalahy
les adversaires du pape, les ennemis de l'église catholique. Ary avy eo izy no manao zavatra ohatran'le cheval de Troie ihany. Zao ny antony. Voalohany, sampotra am'izao ry zareo tsy nakasitraka ny Vatican II, la fronde des anti-Vatican II. Gaga be ao aty amin'ny tany misy anay fa séminaire de théologique aty amin'ny tany misy anay de tena manana nostalgie ny Vatican I. Tena vanaka satria nahoana mbola misy nostalgie le hoe tamin'ny andron'ny Vatican I zany zareo tena manana poids ambony be ny clergé. Vatican II mantsy manala an'izay le resaka hoe poids du clergé zay. Manala an'izay poids du clergé zay zany hoe ny tanjon'ny Vatican II de mila akaiky ny olona ianareo. Zay nahatonga ny olona après Vatican II nesorina ny soutane fa manao tenue civile ny pretra, ny frère. Raha matsikatra nareo fa taloha dia manao an'le rebareba be mainty be iny zareo. De anankiray am'zany Monseigneur Lefebvre. Fantatrareo tsara. Monseigneur Lefebvre dia niteny hoe efa maty moa izy. Zaho izy tsy mi-reconnaître tsony an'io église io en tant qu'église catholique apostolique romaine. Teniny Monseigneur Lefebvre antanteriko. Parce que pour moi, cette église n'est plus l'église catholique apostolique romaine, c'est une église conciliaire. Vous savez, c'est une église qui est issue du concile de Vatican II. Or, nous avons tapaka tam Vatican II, c'est qu'Henry Jaroreto, c'est qu'Henry Monseigneur Lefebvre. Reo les branches traditionnalistes conservateurs. Ary, miattaqué azy daholo moa ny olona hoe intégriste reo. Ah, misy koa ny intégriste religieuse, christiane. Fa sao de mieritreritra anao fa ny silamo ihany misy intégriste. Io zany fronde anankiray. Fronde am'izao tsika miteny zao, Monseigneur Vigano. Raha mijery anao tapeo anareo amin'ny YouTube, ho hitanareo iza zany Monseigneur Vigano zany. Io rangahy io koa dia manana nostalgie ny Vatican I. Ary samy accusé manameloka ny papa mihitsy izy hoe libéral. De mipetraka ny fanontaniana ato amiko zany. Depuis quand misy an'izao fiovana mahery vaika be zao satria raha ny fahalalako ny fiangonana katolika de bloc zareo. Tsy ohatrantsika protestant, ny protestant mahavita le mitabataba gauche à droite, le misy schisme, misy fizarana anatiny de indraindray raha miparitaka. Fa ny l'église catholique tena bloc. Ary ils sont tous derrière leur pape. Mais cette fois-ci misy rebelle. Ary rebelle tena miseho masoandro. Hafa indray le hoe entre hoe miresadresaka any ambadibadika any de za ohatrany tsy de azoko loatra le rangahy iny fa ohatry fa tena miseho médiatisé mihitsy izy. Ce qui est grave pour un catholique. De ny fanontaniana nahatonga ny fanontaniana de zao ngamba pistana valiteny mety azo eritreretina de zao. Tsy resaka théologique loatra an'io fijeriko azy. Na de miteny ary zareo hoe ny fampianarana sisy fa zay no sarotsaroana anazy fa io ao nareo zanany constat, manao constat tsika dia ny zavatra hitako ny zavatra misy amin'ny fiarahamonina mpivavahana zao misy ny atao effondrement de la pratique religieuse. Efa memiena ny pratique religieuse aty amin'ny tany tandrefana. Les gens décrochent avec l'église. Vitsy kely ny olona mandeha mivavaka ohatra. Noho zany hoy zareo accusation reto olona reto zany de hoe le pape essaie de moderniser l'église pour attirer à nouveau les gens à revenir vers l'église. Les tentatives de modernisation de l'église zany izy manimba zavatra hoy reto mpanenjika ny papa reto ao anatin'ny fiangonana katolika. Za tsy miteny hoe mpanenjika aty ivelany fa ao anatiny. Milaza an'izany zao politologue malaza anankiray atao hoe Patrick Buisson, frantsay, izay nilaza hoe on assiste à un phénomène, eno tsara, phénomène de collapsus de l'expérience chrétienne. Zany hoe mijojo no
mijojo ny pratique religieuse. Donc rehefa mijojo ny pratique religieuse de hoe mila manao opération de charme, zay zany ny accusation ndralaretsy, mba ahafahana misitona indray an'ireny olona zay niala tamin'ny fiangonana ireny. Zay ny fronde ray. Fronde faharoa, le schisme ao anatiny. Zareo tsy misaraka ohatran'ny protestant le hoe iny de lasa de nanangana fiangonana ohatra hoe METM, de FJKM, de l'UFLM, de tsy haiko koa zay akoatran'ny fiangonana. Na zareo ao anatiny ihany, misy schisme ao anatiny. Tamin'ny fahalaniny Papa François dia zao tontolo zao moa faly satria hoe nahazo papa vaovao ary manana fomba fijery vaovao izy nafinaritra ny olona, fa tsy ny olona rehetra no faly. Nisy clan déçu tao de le clan traditionnaliste, surtout zareo tany États-Unis. Arasa raha fanaheno nareo tamin'izy tamin'ny Papa François niala avy any Madagasikara de tao anatin'ny le roplanina an'iny izy moa mifanao manao conférence de presse eny ambony avion eny rehefa verina avy manao tournée. De nisy journaliste anankiray tao nanatrika hoe ahoana ny hevitra ao fa namoaka fanambarana ny fiangonana any États-Unis katolika miatake anao. Tena miatake fa tsy hoe mikritika. Reo olona reo rehefa tena zoinao somary mikarokaroka kely ianao de zao nanantena be ry zareo fa hoe mba hisy amerikanina am'izay ho lasa papa. Kanjo olona ty amin'ny Amerika Latine ty no lany papa. Ary olona zay tsy nieritreretiny zareo. Ohatran'ny politika ihany io tsy faly tamin'ny fahalan'iny François. Donc moindre des choses zay lazainy le rangahy iny de tsingoloana daholo de atakena daholo zay zavatra lazainy rehetrarehetra. Za zao saha miteny aminareo namonjy nanao mariage mixte zay indray mandeha, zany hoe katolika lay rangahy dia protestante ao aminay le ramatoa, de nanao ny célébration maritale zany. De rehefa niara-niomana zasy le mopera de miresaka eo zay hoe ahoana sy ahoana ho any fandehany mampiresaka azy ahoana fandehan'ny fandraisanareo ty papa ty am'zao. De ozy izy hoe mety ho gaga ianao zay lazaiko fa misy namanay sy mpiara-miasa aminay pretra tena miteny mihitsy hoe nous n'avons pas de pape actuellement. Zay à ce point là aveo oui aussi. Misy namanay zany tsy miconsidérer azy hoe papa. Na de io na de lany teo ary izy satria tsy mankasitraka azy. Reo clan-ny olona tsy faly azy reo zany no miatake azy am'izao tsika miteny zao par tous les moyens. Par tous les moyens. Ary za mihitsy nare tadidiko tsara tamin'le fotoana nahalany an'ny Pape François de nanontaniany mpanao gazety izy tamin'iny de sady nanao vazivazy izy moa tia misangy iny tia manao blague kanefa izy io tonga am'le teny tenitsika malagasy hoe sangisangy zary tena. De hozy izy hoe vous avez commis une erreur en me choisissant ozy. Sady mivazivazy izy meme. Azadiny fa jésuita iny rangahy iny asa azonareo tsaina dikan'izany. Henjana amin'ny fomba fiasa. Vous avez commis une erreur ozy izy mifidy ahy. Ay zany efa manao humour annonciateur angarainy hoe bon satria zany fidinareo dia zakao eo ary zay ho ataoko. Samy nanaraka daholo angamba tsika ny actualité vao tonga teo amin'ny pontificat ny Pape François ny réforme ngezabe voalohany nataony, tsy hoe voalohany fa anisan'ny ngezabe nataony. Niantso spécialiste ny banque izy nafahana mireviser ny Banque de Vatican. Dia nesoriny tamin'ny toeran'ilay mopera le religieux zay niandraikitra ny Banque ny Vatican zay atao hoe numéro 2 natahorana indrindra tao. Tsy moramora zany de zala tany amin'ny banque privé tany no nanolo tena niaraka taminy hoe ataovy ny assainissement. Raha tsy diso aho rehefa nanao rapport le zala teo anatrehan'ny papa 3000 compte nasain'ny Papa François nakatony. Satria losy. Vao nanao an'iny izy de za hoe tu as signé ton arrêt de mort zay misy ny tao an-tsaiko. De indray andro koa nampanatsony ngarainy ny curie romaine zany hoe lay reo le mpifidy azy reo zany le mpifidyn'ny papa le curie romaine ao ny cardinal sy ny sisa. De izy moa tia manao surprise zay foana rangahy iny.
de natsony mpanao gazety de ohatrany hoe fitaompivavahana am'zareo sy amin'ny curie romaine zany de ozy izy hoe ny zavatra zao lasako anareo androandro izy dia les 15 péchés capitaux de la curie romaine. Wow! Vous savez qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les 15 péchés capitaux de la curie romaine. Dénonceny teo daholy. Jereko misy le mpanao gazety koa moa fetsy ratsy. Filmeny zareo de près daholy ny tarehan'le membre an'le curie romaine fa misy manao grimace mareo ohatr'zao misy nyty volomasony ty. Satria tena surprise tena varatatsaka zany. Akamoaka raha zay ngamba nilazantsika azy. Zavatra nisy zany. Ka ahoana moa tsy hisinana korotana am'zany. De déçu zany reto olona reto. Dia reo no anisany sy miaraka am'zay tsy tia azy mikonikonina am'zay. Ary azadiny fa rehefa ny olona ao anatina organisation anankiray no tsy afa-po, ils sont capables de tout. C'est un peu comme dans la politique. Rehefa anao nikendry toerana anankiray ka tsy azonao le toerana dia tu es prêt à tout hatramin'ny dénigrer olona ary hatramin'ny manao zavatra tsy tokony fanao. Reto ary misy fait troublant zay lazaiko anareo. Il faut être objectif ao série de faits divers mampieritreritra. Voalohany, misesisesy le scandale nivoaka tao ao zay ny amin'ny zavatra misy au niveau ny église catholique sy ny olon'ny mpiangonana. De tao anatin'ireny ny zavatra mahavariana de zao misesisesy mihitsy hoe scandale de mivoaka gazety de misy manao conférence de presse de misy révélation misy hatramin'le cuisinier ny pape namoaka secret nefa resaka manokana amin'ny samizy. Io zavatra io nefa ny zavatra efa nisy hatramin'izay ça a été gardé depuis longtemps mais comment se fait-il za zany tsy mijustifie an'le acte mety ignoble tokoa ny zavatra nataon'le mpiandraikitra ary mikondamné an'izany koa fa izao ny zavatra midéranger le taimina mihitsy. Pourquoi c'est à ce moment-là no avoaka daholo zany? Calculer mihitsy le fotoana amoahana an'le révélation. Vao tsy vita ny herinandro après tapa-bolana misy anankiray mivoaka koa après zay de hitanao mihitsy hoe tena bala efa nomanina le izy fa tsy hoe zavatra tsy balle perdue raha zay filazantsika azy. Navoaka daholo am'zay, navoaka daholo am'zay. Zany hoe rehefa nataninao le olona hoe fa ahoana io? Zavatra efa nisy hatramin'izay io fa tsy nivoaka. Donc zany complice kory zareo fa maninona le izy nivoaka zao? Misy olona mampamoaka azy mazava ho azy. Tentative de déstabilisation tsotro zao. Zay karay ka faharoa. Hitanareo ngamba nasinareo raha nanaraka tamin'ny vaovao efa elaela izy ty prêtre anankiray tany Italie izy iny nisy ny filmé pendant ses ébats amoureux avec un homosexuel, un prêtre homosexuel dia izy miaraka milalao am'le manakarama mpivaro tena lehilahy izy zany manao ny fetiny tao de ny filmena amin'ny telefona moa zany mazava ho azy dia navoaka an'le zalahy le izy le zalahy le niaraka taminy zany de ny zavatra nahavariana tao anatin'le tantara de ty za zany tsy mandeha fihetsem-po hoe nisy an'izay de hoe io fa de ratsy to ok tena ratsy nataon'le pretra tsy manamarina azy fa ny zavatra nahavariana de ty après n'io izy nanao conférence de presse ary namoaka boky ary tao amin'io fotoana io izy no nanao ny promotion ny livrany tamin'io fotoana io. De ozanao hoe fantanina petrako aminareo vous trouvez ça normal? De ozanao hoe kaloha mihitsy ranga ho dévoilena any tsy le any ny problemako fa ny problemako de hoe ohatran'le zavatra efa nipreparena le izy hoe andao fa ampiny anao de manoratra boky de manao conférence de presse de atsona daholo mpanao gazety de zao qui est derrière tout ça? Un gars comme ça mieritreritra venareo fa un gars comme ça peut faire ça tout seul? Tsy haiko mampieritreritra ala izy. Mbola averiko indray je réitère tsy mijustifie an'le acte akory reto sao de teninareo ary anao zany to miaro an'le olana anao ratsy tsy any mihitsy fa ny any zavatra maharikoriko
kokoa ao anatin'ilay tantara de zao ampiasainao le olona amin'ny antony hafa raha ohatra mba convictionnao manokana mihitsy hoe te hanadio zavatra fa utilisenao le zalahy fa ianao manana satria ianao tsy faly tamin'ny tsy fahalanianao amin'ny faninana am'le papa François dia zaranao aza nisy occasion ahafahana mamely azy. C'est pas juste pour rénover ou révéler les choses, mais pour lui faire du mal personnellement. Donc ça devient une affaire personnelle, mais plus une affaire d'église. Ary zay ny zavatra marikoriko. Rehefa ny fiangonana no ampiasainao pour régler tes affaires personnelles contre quelqu'un, pour moi ça c'est ignoble. Satria tsy anao io fiangonana io ka ampiasainao ahafahanao manatanteraka ny vengeance-nao personnelle envers quelqu'un ou envers un groupe de personnes. Vao tsara le casquette hoe eto aho amampitondra ahy, eto aho amaizaho ahy. Quand tu as cette casquette de chef d'église, chef d'une institution, tu ne parles pas en ton nom, tu parles au nom d'une institution. Ary le institution no mibaiko anao am'izay fotoana zay fa tsy le anaranao amin'ny carte d'identité nationale anao. Rehefa tsy mahay manavaka an'izay tsy mbola tokony hitondra fiangonana. Or zay nataon'reto détracteur an'ny pape François reto. Nandeha, je suis désolé, je les considère comme des chiens. Mitady karazana hoe aiza misy taolana mba azo angonongona de angonona daholo le taolana maimbomaimbo dia atao ireo place publique am'izay io arina an'la. Vous êtes encore pire que les gens que vous dénoncez. Satria ampiasainy le izy ho amin'ny intérêt personnel. Fa c'est pas dans l'intérêt de l'église. Io pratique io ho an'izay mahalala tsara resaka politika géopolitique, fomba fanaon'ny russe io am'le atao hoe compromat, Compromat. Ohatran'le karazana chantage amina sex tape zany. Sexe, chantage et vidéo. Zany hoe misy olona leader anankiray na firenena anankiray na institution anankiray tianao potehina dia ampiasaina ny compromat. Io le système de compromat. Avy am'le compromis. Zany hoe zavatra tena nisy tsy mamorona izy zay kosa aloha de marina. Tena nisy tokoa io le pretra izay nanao ny nataony io tao anatina fiangonana niaraka tamina homosexuel, nanao ny nataony de nampiasainy volan'ny fiangonana sisy. Oui. Fa iza no ao ambadik'ilay révélation. Hafandray mantsy raha hoe travail journalistique ka le mpanao gazety en tant que journaliste madio no manao azy sy hoe olona efa manana intention pour détruire et pour nuire no manome l'information ny journaliste. Fahatelo, anisany fomba anankiray ampiasain'zareo zany zay de ampiasain'zareo koa le mouvement tena za zany tena mahita hoe machiavélika le izy les mouvements d'émancipation laïque. Le ohatra hoe hitanareo le hoe MeToo, balance ton port, le action féministe reny. Action am'izao mantsy malaza be le hoe balance ton port ohatra hoe tamin'ny affaire Harvenstein hoe misy olona zay manao pression de raha tsy ray ara-nofo aminy de tsy omena poste dia kay misy koa na au nivon'ny institution d'église tratran'izany atao hoe pression na chantage mba azahoana zavatra zany. Dia phénomène am'izao fotoana zao io de nampiasainy zalahy koa io mba ahafahana mbola manaboridana hatrany zany an'le responsable d'église. Mitsangana zany natao hoe comité de la jupe zany. Comité de la jupe. Am'izao tsika miteny zao. Iza no mitarika an'izy io zany madame atao hoe Anne Soupa zany ary Pedoty. Figure emblématique ny féministe catholique zany olona tononoko aminareo zany Anne Soupa ary Pedoty. Figure emblématique ny féministe ary tena henjanareo théologienne catholique 5-5. Zany isan'ny mahafinaritra anareo olona reo tena mahay bibliste
exégète fa itiny nampalahelo aho za tena nanana estime an'ireo vehivavy anankiroa reo any Sopa sy Pedoty tena mahay fa ny nampalahelo aho niexploiteny zalahy reo zalahy zany ny téléguidé avy aty ambadika am'ilay objectif hoe atao zay ampidoboka ny pape François atao zay ampidoboka ny fiangonana katolika romanina dia niexploitena nyreto zèle féministe ireto zany hafany azy reto tena mandeha amin'ny fo madio ry any Sopa sy Pedoty fa niexploiteny retsy amin'ny atongavany am'izay tiany atongavana dia lasa zavatra grave be dia ry any Sopa sy Pedoty zany ny azy ny zavatra tena idivany de resaka misogynie du clergé zany hoe tena fanaovana tsinitsina ny vehivavy misy au niveau an'ny fitondram-piangonana io zany tena combat reto vehivavy reto ary tena makasitraka an'izany aho na ao nivon'ny fiangonana protestanta koa raha mbola misy problema zany hoe ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiangonana zany samy mahalala an'izany zay ao anatin'ny fiangonana miainan'izany mbola misy vehivavy tsy omena lalana hanao raharaha mpiangonana mahafantatra zay voakasika zay zay aza tena anisany militant miady ny amin'ny hahatonga ny vehivavy ho ekena hanana plasiny amin'ny clergé fa tsy any aloha ny resaka androany tsy andany fotoana am'izay aho fa anaovantsika débat hafa ndray zay fa ny zavatra zay moa ka il faut être objectif na dia féministaria dans le sens hoe miady zoan'ny vehivavy afaka hiandraikitra ao nivon'ny fiangonana misy kosa nefa hoe mitandrema fa aza manaiky ho téléguideny olona amin'ny fikendrena ratsiny ambadika zany hoe fantatry ny olona ny hafanam-ponao am'le militantisme anao am'le cause tianao arovana fa le olona miara-miasa aminao a hafany azy ny tanjony tsy le objectif anao hoe hametraka an'le tolona zay tia cause noble ao iaho averiko indray fa ny azy ataony tohatra fiakarananao mba hatateraka ny filany manokana dia ny hamalyfaty olona anankiray de zay no midéranger ahy ce qui me dérange personnellement ao anatin'ny reto ry any Sopa sy Pedoty zay tena miady mafiny amin'io de zao misurfe amina discours populiste satria zay ny tendance ny fotoana am'izao fotoana zao la tendance du moment zay ny mahafinaritra ny sofiny olona dia tafalatsaka atao anatin'le piège reto vehivavy anankiroa reto le piège dans le sens hoe mba ahafahana miconquérirany olona dia ampiasaina daholo hoe zay ao izy de tena tokony zao lasa discours populiste ina le populiste zavatra tiany sofiny olona hoenona am'izao hoe balance tempore hoe sy ny sisa d'ailleurs am'izao andro zao on parle beaucoup de on parle beaucoup d'église inclusive ty indray zany de amin'ny fiangonana protestante tsiko mafy ny tenako mangana ny protestante no voa mafy tam'ity atao protestantisme no manaiky an'izany atao hoe mariage homosexuel zany atao protestantisme no manaiky an'izany atao hoe ordination des pasteurs homosexuels amina tany sasany fa tsy ny tany rehetra akory satria hoe église inclusive ony fiangonana tsy tokony alilikiliky refa marina aloha zany tsy tokony anilikiliky an'ireny olona reny tsika kanefany a misy ny limite ny zavatra azo ekena ary ny limite ny zavatra tsy azo ekena dia ny fametrahana an'izay hoe atraiza ny ligne rouge fa tsy hany koa ny débattsika fa ny ana fotsiny de hoe vokatra zany rehetra zany io zany voiziny zareo église inclusive tsika isika mila miaro ny zoan'ny vehivavy zany hoe ampiasainy zany le cause noble hoe zoan'ny vehivavy sy ny sisa fa tsy tena zay ny tanjony asa azonareo tiako atongavana raha ohatra ka tena le zoan'ny vehivavy iny mihitsy no tena tanjona de ho za hoe 5-5 fa izay no argument hoentina ampiasaina fa ny tena ho ambadika zavatra fa ary zay ny amiko ny tena maloto ny famadiana ny zavatra tokony ho trantrarina de ozy izy ry any Sopa zay ny ozy izy tsy mitady ny ordination hitovy aminareo lehilahy amin'ny fiangonana katolika zany resahana io fantatrareo moa fa io any Sopa io ny latsaka ho fidiana ho archevêque tao Lyon eny tompoko vehivavy nangataka nametraka ny candidature no fidiana ho archevêque tao Lyon
sambany tamin'ny tantarany fiangonana katolika nisy laïka nametraka ny candidaturany izy théologiana ny candidaturany archevêque au Lyon de médiatisé be le izy ary zay mihitsy ny zavatra manerina amin'izy satria tena natao tribune le izy zany ahafahana médiatiser zavatra de ozy izy hoe zany ozy izy tsy mangataka ordination fa zaho zo mangataka hoe ny vehivavy tokony anana instance place ao amin'ny instance dirigeante ny fiangonana ary tena lasa lavitra mihitsy izy ny teny hoe tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany ce qui est vrai tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany ny épiscopos na ny olona mpitarika mpiandraikitra ny organisation ny fiangonana dia laïque zay aloha tamin'ny voalohany laïque ane tamin'ny voalohany tsy nisy zany prêtrise zany taty afara tamin'ny 120 et 130 années avant après Jésus-Christ dia ny épiscopos na ny mpitondra ny structure mpiangonana dia laïque fa taty amin'ny 3e siècle vao nisy zany atao hoe prêtrise zany de niadiny any sopa zany sy pédoty de hoe andao hiverina amle tamin'ny année 120 et 130 donc sur le plan historique et sur le plan académique elle a raison mitombona mihitsy hoe azo fidina ho mpitondra ny fiangonana ny laïque ary eto dia je vais lancer une pavée dans la mare inona tokoa moa apetrako ny eritreritra alefako ty zany anao ohatrany Martin Luther King j'ai rêvé I have a dream inona tokoa moa no manakana hoe laïque no mitondra ny fiangonana ny structure fa tsy hoe mitondra fiangonana hoe paster any amin'ny fiangonana structure andreo resaka administration na io e manaiky aho hoe misy ravitra ny fiangonana hoe misy ny fidina avy any amin'ny fiangonana de makany amin'ny fitandremana de makany amin'ny fleuvana de makany amin'ny synode fa izao mauvais le olona voafidy manana compétence administrative c'est pas facile de gérer une institution tsy adala ny olona nianatra tany amin'ny ENAM école nationale d'administration civile tsy adala ny olona nianatra tany amin'ny ENARC tsy adala ny olona nianatra administration ahoana migérer administration ne ny institution mpiangonana na tianao na tsy tianao mety misy zany laïka mahafehany io kokoa noho ny mpitandrina na ny pasteur ny pasteur zany de manana ny instance ny atonko hoe ray aman-dreny izy sy ny sisa tsy manambany an'zany fa lasa ny saiko mieritreritra hoe ce qui est possible et logique raha za zany no antaninareo raha ny revoko nofinofiko de tokony isy zany atao hoe filoam-piangonana laïka zany l'olona mafana fo anatin'ny fiangonana mahafantatra ny structure ny fiangonana ary nianatra administration am-piangonana azo atao tsara mihitsy zany tompoko fa ça ne revient qu'à moi ça ne tient qu'à moi dia aleo ho ana le izy aleo mba hoe rivingazako zany fa rehefa nandinika an'ity proposition ny any sopaty zao hoe c'est vrai mampieritreritra ary matoa ao anatin'ny fiangonana misy ny atao hoe komity ao anatin'ny komity ny fiangonana de tena mifanasaka ny mpitondra ny pasteur sy ny laïque ny olona ary miara-mandinin-draharaha reo ary miara-manapa-kevitra reo fa tsy ny pasteur ihany no manapa-kevitra satria izy pasteur tsy ny ordination nanao mihitsy no mahambony anao noho ny laïque amina fanapa-kevitra amin'ny fitondram-piangonana le ordination de fanomezana fahefananao amin'ny asa pastoraly fa amin'ny lafiny administration nous sommes tous égaux ary farany tsy mariny zany madame Isabelle ny fitondram-piangonana ny resahana tsy mbola misy laïque mpitondra fiangonana zany hatram'izao tsy mbola misy ny rafitra fotsiny de hoe mifanasaka hoe misy laïque ao de misy pasteur fa le hoe tena ohatra hoe secrétaire général na président le fiangonana de tsy maintsy pasteur foana hatram'izao aloha no misy
farany rebellion fikomina nataona pretra vitsivitsy na pretra maromaro zay ao nivon'ny fiangonana katolika sa asa raha nahinareo vaovao tamy Allemagne ankolafina pretra maromaro nanao fitsofan-dranom-panambadiana homosexuel fitsofan-dranom-panambadiana homosexuel pretra mivoaka vaovao zay efa niteny le diocese hoe tsy makasitraka an'io zay fa ireto antokona pretra reto dia nanao mokondoha ihany nanao an'le izy tiako ho an'ny katolika moa de fatanjany fa ho atsika protestant mety tsy mahalala ny rafitra misy au niveau ny fiangonana katolika de rafitra épiscopal le rafitra épiscopal de rafitra pyramidal zany hoe fanapa-kevitra avy any ambony nefa ahoana ny asa iany reto pretra ireto ao anatin'ny organisation ny fiangonana katolika manao zany na dia efa norarana azy tsy olona ray fa andiana pretra maro fikomina fotsiny zao zany ary mampampirifirisana hoe fa ahoana ny asa iny zalahy reto manao zany de anjaranareo manao le connexion am'le zavatra nylazaiko rehetrarehetra teo pretre polonais anankiray ko nanao coming out nanao filazana pahabe maso hoe tendance homosexuelle ozy ary raha mba hoe izy anazy moa zay fiainany manokana izy manao déclaration tsy olana fa miantso mpanao gazety izy ary rehefa niantso mpanao gazety izy dia efa nomaniny ihany koa ny boky miaraka amin'ny boky efa vita soratra ny midénoncer ny atao hoe ina ny filaza zany midénoncer ny ozy ny hypocrisie ny fiangonana ozy izy donc il a déjà préparé son coup efa nisy comité koa zany ao niaraka nanomana an'le boky nefa raha namana tenez-vous bien membre ny atao hoe congrégation de la doctrine de la foi zany hoe isan'ny gardien doctrine de la foi catholique tiens est-ce par hasard un gars qui a un poste clé ao amin'ny congrégation de la doctrine de la foi un polonais no manao fanambarana fracassant ohatra zany tsy hoe pretra kely ery ambany ery mitondra fiangonana ary fa gardien ny doctrine de la foi catholique asalazonareo ty katongavana za de ny zany fijeriko de tsotra hoe pion lery solo-tenany rahalahy le tsy makasitraka amin'ny François de nasainy hoe allez-y vas-y de natao sorona moa izy de bon mazava ho azy ny sorona izy tsy napetraka ho pretra tsosy izy fa tsy moramora mandray zany décision zany ary tsy maintsy misy support matanjaka be orinanao vo afaka manao zany ianao zay zany tiako tenena aminareo hoe ary azafady de ny timing nanaovany an'ilay conférence de presse sy nanaovan'ilay coming out à la veille ny fivoriam-be ny synode pour la famille nataon'ny pape François à la veille ny synode pour la famille zay nomaniny pape François satria iny le synode pour la famille zay efa nakasitrahany maro koa ny maro lazaka eto les conservateurs tout ça vous avez c'est pas normal de jeronareo tao zany zay retraretraretraretraretra zay de zany hoe tsy hainao ve hoe misy zavatra konokononona ao anatiny ao on veut faire tomber l'institution par tous les moyens ka dia zay ny za zany tsy manao jugement de valeur eto fa za mianalyser fait za tsy afaka hiteny hoe manao na Vatican za tsy manao jugement de valeur azafady tompoko tsy zay ny rôle ny page tsika ny page tsika dia io misy fait io misy historique io misy zavatra mitranga dia ny asako zany de ohatran'ny rôle ny mpanao gazety manangona ny fait aho dia manao analyse miainga avy am'le fait de mametra-panontaniana hoe fa inona ny ambadiky zao zay ny asako eto manao analyse sociologique des faits religieux sotranareo naharitra ny eno lavalava tandroany fa tsy maintsy ny roso
tam'izay miteny moa anao Lucien hoe raha président am-piangonana tsy tafiditra amy foana ve ny anticlérical non azadino fa tandremo a tsy hoe koa rehefa laïque na loolona mitondra de anticlérical le clivage mihitsy hoe clergé sy laïque manahirana anahy za maloterana de mipetraka le hoe mpisorona ny mino rehetra tsy atao slogan fotsiny io tsy atao hoe dogma rahatsika de hoe sacerdoce universel fa ny sacerdoce universel tokony palpable mihitsy raha tena sa isika mampiatra an'le atao hoe mpisorona ny mino rehetra sacerdoce universel andao ary ampiariny voalohany indrindra omeo toerana ny vehivavy olon'Andriamanitra koa reo nianatra reo nandaniny fiangonana vola reo mahay reo problème culturel ny tsy hanomezana toerana ny vehivavy fa tsy problème culturel ary tsy problème théologique fa miafina ao ambadik'izay fotsiny ny anti féminisme amy resaka vehivavy mitondra fiangonana raha tena satsika mampiatra ny atao hoe mpisorona ny mino rehetra omeo toerana ny loolona zay qualifié ary olona manana fahendrena hanomeanao référence historique anankiray monsieur Lucien za zao loterana todika amitsika loterana zay eto ao zany tamin'ny androny lotera tsy misy loterana mihoatra ny lotera angambany zay masy mampime amin'ny olona indraindray miseho azy loterana plus que Luther izy tamin'ny androny Lutera de zao mifidiananareo zy lo olona hiaraka hampandray aminareo ao anaty altara dia mivadiny iza moa ty mivadiny Martin Luther tia no niaraka nampandray taminy tsy ordonné zany vehivavy zany tena niainany Luther zany atao hoe sacerdoce universel zany fa za mametra-panontaniana am'izao fotoana zao move ny fiangonana loterana am'izao sa niaina an'le sacerdoce universel aza miditra amina resaka débat tsy izy vehivavy mitarika ny antsan'Andriamanitra nahoana tsy biblika nahoana tsy biblika fironana tendance charismatique évangélique nanao raha zany noho izy mbola tavela amin'ny lecture fondamentaliste ny am'le hoe aoka ny vehivavy angina fantatreo moa ina ny antony contexte ny vehivavy angina vakio loha ny contexte historique fa aza mijanona amin'ny littéral nisy an'le tempoly tsampy tao zay nisy an'le prêtresse zay prêtresse ny vadika kristiana ary vehivavy io mpitarika ary nitadidio tsara fa ny vehivavy tamin'ny andro ny première église dia nanana ny poany zay vehivavy nanana lazany teo amin'ny société de reny tsy navelan'ny Paoly aloha hitena satria voaolona vo niova fo vo aingana de tsy mahazo omena anjara fitenena tao amin'ny fiangonana sao miteniteny foana zay no natonga le aoka ny vehivavy angina fa tsy hoe ny vehivavy rehetra de mangina daholo ny lecture biblique koa mila jerena mbola tsy zay no resakintsika eto satria lasa ivonao fa fantatro matsy fa ny toucher sensibilité ny olona zay anti féminisme ny zavatra andresako teto satria tsika Madagasikara de mbola patriarcal be itsika ary misogyne isika il faut l'accepter nous sommes des misogynes des chrétiens misogynes la dictature du mal l'homme fort seul qui a le droit de tout zany mbola azo anaovana débat fa ndray zany fa miresako androany aloha de niresaka hoe ho foana ve ny institution anankiray satria possible raha tsy mitandrina satria ny fomba anankiray iadivan'ny olona hanafoanana ny institution de infiltration avy ato anatiny zay ny sujettsika androany mamarana fotoana aho samy tain'Andriamanitra daholo manjary lasa mitatra lavitra be satria efa adiny ray sy adiny ray sy sasany latsaka de manjary lava loatra misaotra anareo ato amin'ny YouTube koa zay nanaraka engane mba ho tsara ny qualité ny ny feo fa voandrana moa izy ty ialana tsiny raha ohatra ka somary tsy de tsara ny qualité fa mezahana ny inona moa zany filaza zany ny balancena an'ilay page sy ilay YouTube samia tain'Andriamanitra daholo ary tompoko amin'ny herinindray ny fotoanatsika